Manana fanazavana makasika ny fomba fanomezana famotsoran-keloka ny mpisolo vava Me Willy Razafinjatovo raha ny fijeriny ity mpisolo vava ity tokoa mantsy dia arakaraky ny raharaha iampangana olona iray no handinihan'ny fitsarana ny fangatahana ny famotsoran-keloka handinihana ny atota taratasy ihany koa. Raha ohatra hoe naza mistiry zareo amin'ny raha ny fijeriny sy ny bani dia mazava zany fa amin'ny zavatra nanenjena azy tamin'ireo raharaha reo dia raha sady tsy misy tsoro zany fanenjena azy fa raha ohatra kosa misy hoe raharaha hafa ambonin'izay mbola entina nanenjena andreo andreo dia mbola mipetraka zany zay satria zay raharaha zay tsy misy tia ny tiako tenenina amin'izay dia misy olaza hoe autre chose na misy hoe afaka izy amin'ity fa amin'ny raharaha hafa zay mbola tsy nitsarana azy tsy afaka izy zay zany fanelina izy ka noho zany mety manana raharaha telo efatra ny olona fa amin'ny raharaha anankiroa na telo dia afaka fa amin'ny faefatra izy mbola tsy voafafany misy azy mbola afaka mangataka izy voaresahako tamin'ny olona teo hoe any amin'ny any amin'ny journal de poisson na teo amin'ny cour suprême afaka mangataka foana ny olona à tout moment indrindra fa misy fiantraikany amin'ny raharaha politique izy dia azo atao tsara misy izy.